La 4G Batelma vous présente Ny Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batmax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit manolotra ho anao. Ny Vavao. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pireneny amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous présente Ny Vavao. Vita malagasy Presto Maman kokoa fitonjato ariary Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Irona bebe kokoa amin'ny fanamafisana ny lafiny politika ny mety endriko ny gouvernemanta vaovao ajoro ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ahafahana manomana ny fifidianana 2024. Ankilan'izay ao ireo milaza fa irona bebe kokoa amin'ny lafiny sosialy sy ny fanatanterahana ireo velirano izany. Samy manana ny fomba fijery ny tsirairay amin'izao fiandrasana ny mpikambany ao anivon'ny gouvernemanta izao. Ny antsipirin'izay no ao anatiny matoan-da atsoratra Gaëtan Andriatsilavo. Isan'ny fototra ampandrosoana ny firenena ny fanatsarana sy fampivoarana miainga avy eny amin'ny fokontany, saingy hatreto tsy mbola nisy fanovanana fanavaozana ny lalàna hifanaraka amin'ny zavamisy. Andrasana hoy ny lolon'i Madagasikara ny sosikevitra na ny tolo-dalàna mahakasika ny fanatsarana ny fokontany. Velotaraina manoloana ny fioaram-pefy ataon'ny orinasa iray mpitrandraka alika ao Sainte-Marie ireo mponina. Mihitatra amina toerana tsy tokony hitrandrana ny asa ataon'ity orinasa ity ka hanaovan'izy ireo fitarainana. Apetraka ny vidiny iraisana aorian'ny fanadadiana atao sy ny fankakevitra amin'ireo mpiantsehatra amin'ny arina fandrehitra. Ialana amin'ny fanararaotana sy ireo mpijirika ka miteraka fahasahiranana ho an'ny mpanjifa no antony izany. Eo amin'ny maresaka iraisampirenena, fantatra izao fa ny volana Jolay lasa teo no ambony indrindra ny maripana teto ambonin'ny tany araky ny nambaran'ny Agence Nationale Océanique et Atmosphérique Américaine. Ny tombo aotra faingo aotra ray degré Celsius izany hoarina tamin'ny maripana ambony indrindra ny taona 2024. Ary avy etrana ny andindininy mahakasika ireo. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy tonga soa inay atao anatin'ny fotoanany vaovaon'ny Cool TV. Tahaka mahazatra anao isaky ny sabotsy dia anaraka ny matoan-dahatsoratra Gaëtan Andriatsilavo isika ka iompana amin'ny fironan'ny gouvernemanta vaovao izany irona any amin'ny lafiny politika sa irona kokoa any amin'ny lafiny sosialy. Izay Andrasan'ny maro ny anarana sy izay mety hoendriky ny gouvernemanta vaovao eto amintsika ankehitriny. Any amin'ny filohan'ny Repoblika avokoa ny masony rehetra. Raha ny tombana ho maro kokoa ireo mpanao politika handrafitra ny fahefanam-panatanteraka izay ho minisitra vaovao eo mantsy no iantoka sy hitondra ho any amin'ny fanomanana ny fifidianana ny taona 2024. Ireo mpikambana vaovao handrafitra ny gouvernemanta ireo no amolavola sy hitondra vahaolana amin'ireo olana ara-politika misy sy izay mety hitranga. Na eo aza nefa izay lafin'ny politika izay tsy tokony ho adino fa nisy ary maro ny velirano nataon'ny filohan'ny Republikan'i Madagasikara ho an'ny vahoaka malagasy ampandrosoana ny firenena. Ialana amin'izao fanotrana iainan'ny vahoaka izao ary indrindra tsy agisotra intsony any Madagasikara araka ny fomba fitenin'ny filoha matetika. Amin'izay lafiny izay indrindra no ilaina ny fandiniana lalina ka isafidy sy hametraka ireo olona azo itokisana, mavita azy ary vonina anoana ny foto-kevitra najoro hatramin'ny farany. Amin'ny fotoana tahaka izao, samy te ilaza ny rehetra fa manoana sy miandany amin'ny filoha ary resy lahatra tanteraka amin'ny politika mpitantanany. Io ihany koa ireo ilaza fa niaran'ny tolona ka nanao izay ho afany tamin'ny fanoanana ny foto-kevitry ny filoha. Ikena ary rariny tokoa raha ho jerena sy itodiana manokana izy ireny. Fifanomezan-tanana sy fiarahmentana no natao nandritry ny tolona ary tokony tohizana izany amin'izao fanavotana ny firenena latsaka ny katerena izao. Na izany aza, tsy tokony isy voalohany indrindra ny kitranao trano eo amin'ny fifidianana izay mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta. Manaraka izay, ireo olona tena mahay sy manana ny fitiavan-tanindrazana no tokony tantana ny tany sy ny firenena miaraka amin'ny filoha. Tsy tokony ho adino ihany koa fa na eo aza ny fametrahana mpikambana vaovao eo anivon'ny gouvernemanta mitohy hatrany ny fiainam-pirenena. Mitohy ny ady atao amin'ny Covid-19, ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo, ny kere, ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana, ny tsy fahampian'ny herinaratra sy ny rano fisotro madio, ny ady atao amin'ny tazomoka
ary indrindra ny ady atao amin'izao fitsondrotany vidim-piainana izao andraikitra miandry izay andrafitra ny governemanta ireo fa andraikitra ihany koa tokony ho raisy ny isam-batan'olona ny fiaramentany rehetra mpanosy ny firenena ny fahombiazana ka na inona olana sedraina miara-miatrika sy mitady vahaolana. Andrasa maro amin'izao fotoana izao ny fiovan'ny gouvernemanta Tsaiky Christian amin'ny endriny vaovao raha ny loharanom-baovao voaray dia isy fiovana rafitra lehibe eo anivon'ny départementa ministérialy sasanao reflorio. Ankoatra ireo olom-baovao izay voakasaina hapetraka eo amin'ny toeran'ny ministra handrafitra ny gouvernemanta Tsaiky Christian, fantatra ihany koa amin'izao fotoana izao fa misy ireo olona efa ministra teo aloha no mbola ho voatazana amin'ny toerana izany amin'izao ankatoko ny fanendrena ireo mpikambana mandrafitra ny gouvernemanta izao. Araka ny loharanom-baovao azo, misy tamin'ireo ministra teo aloha no mbola voaantso sy mandalo famotim-potorana eo anoloan'ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny Prime Ministra Tsaiky Christian. Fa ankoatra izay, tombaran'ny mpanara-baovao ihany koa fa mety hisy fiovandrafitra eo anivon'ny départementa ara-ministérialy sasany izay voasokajy fa mavesatra. Anisan'ireny ohatra ny ministeran'ny varotra sy ny indostria ary ny asa tanana. Eo ihany koa ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono, ary ny ministeran'ny fizahantany ny fitaterana ary ny famantarana ny toetrandro. Santionany ihany ireo fa mety ho maromaro ireo ministera ho zaraina, izany hoe mety hisy fanasarana départementa ho atao. Raha ny fijerinay anazy zany aloha dia misy ny fizarana andraikitra izay manamaivana kokoa ny asan'ny ministra, mety hisy ny ministera izay nitambatra teo aloha dia isaraka amin'ity gouvernement vaovao ity, ary misy ihany koa ny solombavam-bahoaka izay nanolotra zany an'izay hoe CV an'izay hiditra ao anatin'ny gouvernement. Mino fa ministra tokony ino zany olona atokisana ary olona tena hiasa ary isy fiatraikany avy hatrany amin'ny fiainan'ny vahoaka malagasy zany no ministra ho avy eo, ary ministra indrindra andray anjara be dia be amin'ny resaka communication, satria hita anisan'ny faikely ilay ministra teo aloha izay fahanginana izay ka manjary tsy azon'ny vahoaka hoe inona ny zava-bitan'ilay fitondram-panjakana. Iankina ny roa taona farany hitantanan'ny filoha ka mety mbola hanohizany ny asa famparosoana aorian'ny taona 2024 ny gouvernemanta vaovao eo raha ny fanehoan-kevitra ny solombavam-bahoaka Lanto Rakotomanga. Ankehitriny zany izay dia tena miantso mihitsy an'ireo ministra izay ho tonga eo ary miantso ny filohan'ny Repoblika ihany koa hijery an'ireo ministra tena vonona na eny ambony latabatra na eny amin'ny terrain zany. Io izay hita hoe mahavita anazy ary izay hita fa atokisan'ny filoham-pirenena zany anatanteraka ny velorano, satria amin'ity mandat farany roa taona ity dia tena fampisongadinana asa ity, fampisongadinana ny asa vita mba afana zany mampiseho amin'ny vahoaka malagasy hoe io ary ilay velorano izay maro ny vita ary reto ilay tsy vita ho fitaina mandritra ny mandat'ny filohan'ny Repoblika. Andrasan'ny maro araka izany fanapahan-kevitra raisin'ny filoham-pirenena amin'ny fananganana ny gouvernemanta vaovao ity. Azambara ihany koa araka izany fa ao anatin'ny fotoana fohy ho tafajoro indray ny gouvernemanta vaovao. Ity farany izay heverin'ny mpandinika politika sy ny fiarahamonina fa gouvernemanta ho an'ny politika kokoa. Andrasana ny raharaha ho hatrany ny mpanara-baovao. Raha ny fantatra ihany koa dia ho tanterahana ara-pitsoeny avy moa ny fanendrena ireo mpikambana vaovao anivon'izay gouvernemanta Tsaiky Christian izay. Fa ny anohizantsika ny vaovao kosa indray dia isan'ny fototra ampandrosoana ny firenena ny fanatsarana miainga avy any amin'ny fokotany saingy tsy mbola misy moa ny fanovana lalàna mahakasika izany. Andrasana kosa hoy ny lohan'ny Madagasikara ny sosikevitra na tolo-dalàna mahakasika ny fanatsarana ny fokotany. Ny alarana efsa. Mbola tsy misy volavolan-dalàna mahakasika ny fanatsarana ny eny anivon'ny fokotany hatramin'izao tonga teny amin'ny anteny Merando olona. Miandry ny sosikevitra avy amin'ny tompon'andraikitra isan-tsokajiny izy ireo ary miandry ihany koa ny fanolorana ny volavolan-dalàna ary andinika izany. Hatreto aloha zany satria décision extraordinaire moa dia
décret ny amin'ny pouvoir exécutif ary mampiantso anay dia voafetra anatin'izay voalaza amin'ny ordre du jour ny décret zay zany ny zavatra ataonay rehefa mandeha kosa ny session ordinaire faharoa manomboka volana octobre dia io zany mety mahita hoe mety misy loholona zany na mety misy olona hafa manome anay zany ataontsika hoe tolo-dalàna ahafahana manatsara an'izay fa hatreto aloha mbola tsy misy zany sy zavatra. Ny tsy fisian'ny lalàna mifehy ny fokotany no antony tsy mampandroso azy ireny raha ny fanazavana ka ilaina ny fanovana izany. Isan'ny fototra ampandroso ny firenena ny fanatsarana sy fampivoarana miainga avy any amin'ny fokotany. Ireo olona no manana anjara andraikitra lehibe amin'ireo vondrom-paritra ary izy ireo no misy olon-tena azy ireny. Efa misy ny lamina napetraka anamorana ny fifandraisana. Anatin'izay zany dia tsy maintsy mametraka aloha izay ny fiara-miasa mirindra amin'ireo olom-boafidy any amin'ireny vondrom-paritra rehetrarehetra. Misy ny fidinana ifotony na ny fidinan'ny solon-tenana ifotony miezaka mahafantatra ny zavatra tena misy marina sy ny maka ny etaetandry zareo ary rehefa avy eo misy ny fanatonanay moa zany eo amin'ny tompon'andraiki-panjakana ambony na ny gouvernemanta moa zany mba ihany koa ampitondraina sy ampafantarina ny zareo izay zavatra tokony ho atao eny anivon'ireny vondrom-paritra maro isan-karazan'ireny. Izay moa dia voafaritra mazava tsara anatin'ny lalam-panorenana hoe miahy ny collectivité territoriale décentralisée na ilay antsointsika hoe vondrom-paritra. Ny fifanantonana ary ny fifampizarana ny hevitra amin'ny fanatsarana ny fokotany no isan'ny mampandroso ny firenena. Vahaolana maharitra kosa no ilain'ny vahoaka malagasy manoloana ny fiakaran'ny avidim-piainana. Olona afaka hiaro sy ady mafy izany no tadiavin'ny firenena ankehitriny. Henri Florio. Manoloana ny fiakaran'ny vidiny arina faneritra amin'izao fotoana izao, tsy tokony hanilika andraikitra ny amin'ny ministera hafa, ny ministera ny tontolo iainana sy ny famparasoana lovain-jafy. Raha ny fanehoan-kevitra ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Nanamaifatrany ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana fa tokony ho ampiasaina ireo fehan-kevitra azo nandritra ny fivoriana maro samihafa no tanterana sy nandraisana anjara mba hialana amin'ny olana tahaka izao. Bala ny ministera ny tontolo iainana manoloana ny hausse des prix na sac de charbon eto Analamanga. Tsy azonay zany hoe fa maninona no miala andraikitra manao an'izay le ministera. Lasa ahilika any amin'ny ministera tsy haiko ministera ny vatra tsy haiko ina satria reny angamba efa be mpimenimena dia ahilika any fotsiny le andraikitra. Aminay zany tsy izy izay satria ry zareo ny ministera misahana an'io hazo io dia ry zareo tokony handrindra an'izay manque na planification territoriale zany maninona tsy ampiasaina ireny plan régional sy ny schéma d'approvisionnement urbain reny raha ohatra ka tena manana an'izay capacité na hoe être hoe technicien izay le mpitondra. Andrasan'ny rehetra araka izany no mety ho fidina ny entana sy ny arina fandrehitra manoloana ny fahasahiranana ny vahoaka amin'izao fotoana izao. Velotaraina manoloana ny fioaram-pefy izay ataon'ny orinasa iray mpitrandraka algany ao a Sainte-Marie ireo mponina antoerana amin'ny azao fotoana izao. Raha ny fantatra dia mihitatra ny toerana tokony hitrandrahana izay asa ataon'ny orinasa izay. Henri Florio. Mbola ahitana tsy fanarahan-dalàna ihany eo amin'ireo orinasa sasany mpamboly alga na lomotra ao amin'ny nosy Sainte-Marie ao amin'izao fotoana izao. Nateo aza ny fametrahana fepetra nataon'ireo solon-tena ny ministera maromaro nidina tany fotony ny volana Jolay lasa teo. Io no fantatra tamin'ny fitsidihana sy ny fanaraha-maso nataony avy eo nivo ny ministera ny jony sy ny famparasoana ao anaty rano any amin'ny faritra Angalaljirofo ny farany herinandro teo. Manao ansoava amin'ny tompon'andraiki-panjakana araka izany ireo mponina any an-toerana mba hamahana ny olana. Ny olona amin'izao fotoana zany zao hoe ny espèce malga zany efa nahazo fankatoava kanefa misy ndraiky ny avy amin'ny sovalgy mbola magnano plantation ato amin'ny faritry tany ankobo. Nisy fagnarahany teto satria nandeha taketo ny autorité na ny DG amin'ny Taisy afaka Antananarivo nagnapetraka piqué eto ny faritry ny espèce malgy hiasa agnatin'ny 250 hectares. Kanefa zany ny sovalgy zany mbola misy ny personnel sovalgy miaraka ny sovalgy mbola miditra agnatin'ny faritry ato. Zay zany mahagaga hoe mahatoalanjonjo he zany mikasiky zavatra zay. Arataratasy mihitsy ny fankatoavan'ny espèce malgy hiditra ato amin'ny fandranomasina. Ankoatr'io, nanamafy ireo tompon'andraikitra fa ilaina ny famahana ny olana misy ity ary tokony samy hanaja ny faritra nazahoany alalana
tokony hiasany ireo orinasa mpamboly alga ao Sainte Marie mba hialana amin'ny disadisa. Fotony manolona ny disadisa misy amin'ny famboliagna lomotro amin'ny société roa izay misandrahatra amin'izay ny société Sovalgy sy ny société SPSM Algue. Raha ny société Sovalgy dia efa nahazo autorisation définitive izy tagny tamin'ny ministère ary ny zone de culture nazy agny amin'ny fokontany ambody fotatra ilampy Fotabe. Ka tato afara nisy ny accord de principe ndray no azo ny société SPSM Algue izay amin'ny fokontany Ankobaoba. Ka hatramizay zany ny société Sovalgy izay efa nagnano essai de culture tao agnatin'ny fokontany Ankobaoba io nefa zany izy io tsy nandalo fankatoavagna tamin'ny fokon'olo tato amin'ny fokontany Ankobaoba araka zay tatitry nataony président fokontany taminay. Miandrandra famahana olana araka izany ireo mponina any an-toerana amin'izao fotoana izao mba hiravonany ny disadisa. Ny ao amin'ny nosy Sainte Marie izay efa manomboka mampiroborobo ny fambolena alga vokatry ny tsy fisianasa ny ireo mponina any an-toerana. Mahakasika ny antotanisan'ny Covid-19 kosa indray dia araka ny tatitra izay navoaka ny ministera ny fahasalamana tamin'ity androany ity ny ampy raha indray ireo lavon'ny avalanaretina 7 tranga vaovao 7 kosa ireo sitrana soamantsara. Lafo vaovao hafa kosa indray dia hofandraisana anjara amin'ny fikajiana ny tontolo iainana miara-mientana ny Telma Madagasikara sy orinasa sosialy Bondi amin'ny famokarana zanakazo sy fambolena izany miaraka amin'ny tantsaha. Iona Sena. No mafisina ny fiara-miasan'ny Telma Madagasikara sy ny orinasany sosialy Bondi amin'ny fiarovana ny tontolo iainana sy fanampiana ireo tantsaha eny fotony izay efa natomboka tamin'ny taona lasa. Tetikasa izay tafiditra anatin'ilay filamatra un téléphone un arbre. Ny tena antony nanaovan'ny Telma le fiara-miasa miaraka amin'ny Bondi zany dia resy lahatra aloha zany Telma tamin'ny voalohany amin'ny vokatra mety hoentin'ny tetikasa ity eo anivon'ny fiarahamonina sy amin'ny fampandrosoana ety amin'ny tontolo ambanivohitra anisany koa ny resaka fiarovana ny tontolo iainana. Raha ny taona voalohany ny rana tamin'ny Bondi dia nahafapo izy aloha zao satria tratra ny tanjona. Le 5 alina nambolena efa tratra dia ny raha mahita teo koa zany aloha ny vokatra tetỳ amin'ny mpamboly mpiara-miasa. Itoy amina toerana hafa ny famokarana zanakazo sy fiara-miasa amin'ny tantsaha isany anatanterana izany eto amin'ny faritra Analamanga, Boeny, Antsinanana ary Menabe. Raha 5 alina isa ny azo voavolo teto amin'ny distrika Andramasina izay niarahana ny asa tamina tantsaha misa 70 ny fambolena izany. Ampiakarina iraetsy ny azo volena amin'ny taopambolekazo manaraka vokatra izao fanitarana ny tetikasa izao. Rehefa miresaka reboisement zany fambolekazo dia ny eritreretin ny olona maromaro zany dia hoe tonga dia ala be ny hitantsika eo na zavatra ohatr'izany nefa n'izany tsy dia vahaolana amin'ny olana déforestation aty Madagasikara. Tena vahaolana amin'io dia hoe miara-mamboly miaraka amin'ny tantsaha. Zanakazo rehetrarehetra zany eto amin'ity pépinière ity ny karakaraina rehefa tonga ny orana dia hoentina any amin'ny fokotany rehetra dia izay zany aparitaka any amin'ny fokotany zany le izy satria ny ao anaty modèle amin'ny Bondi zany dia izay manara-maso an'ilay tetikasa rehetrarehetra mandritry ny 10 taona. Misy mpiara-miasa amin'ny Bondi zany dia ny asany dia atao hoe agent de suivi. Ny asan'ireo agent de suivi ireo dia mandeha mihodina maneran'ilay tany voavoly dia manisany zanakazo velona sy maty mijery raha ohatra hoe misy aretina ve dia izay manao regarnissage dikan'izany hoe zanakazo tsy velona dia averina ambolena foana ny zanakazo velona amin'izay amin'ny 10 taona dia raha ohatra hoe 10 alina ny zanakazo voavoly dia tsy maintsy 10 alina zany ny velona amin'ny 10 taona eo. Ankoatra ny fiarovana ny tontolo iainana sy fanomezana tsiro vaovao ny tany anatsarana ny fari-piainan'ireo tantsaha ihany koa ity tetikasa ity. Azahodiny atao vola entina manatsara ny fiainan'ny olona amin'ny kapie. Narisarisa kely ireo voankazo ireo tamin'ny voalohany misy fotoana ihany zany sasa tsy afaka tena hoe mitraity rano anazy. Dia taty aoriana zany nefa nanana hevitra hoe andao asina legioma zany any ampovoany dia ny atsara zany sady ny hitako hoe tao anaty fotoana zay zany ny atsara tena hoe naniry be zany le voankazo. Hazo fihinam-boa, arbre de rente, espèce forestière isan'ny karazan-kazo vokarina sy volena amin'izao fiara-miasa ny orinasa Telma sy ny orinasany sosialy Bondi izao anatin'ny tetikasa un téléphone un arbre.
Hiavaka kosa ny fety izay arahana amin'ny original events sy ny mpanakanto tovidray eny amin'ny Carré Botel domaine Manerinerina ny alahady ao avy izao izay atao amin'ny terola tolakandro. Isy ihany koa ny vahiny anasaina amin'ny izay hetsika izay toy ny safidy sy sarakolona ny adidiny izay ary. Fety anankiray miavaka miaraka amin'ny original events mazava ho azy miaraka amin'ny tovidray amin'ny alahady zao fa 15 ny volana aogositra manomboka amin'ny 3:00 marina fa plein air izy io dia manasa antsika rehetrarehetra betsaka nareo nangataka hoe concert amin'ny andro atoandro fampisehoana amin'ny andro atoandro dia fotoana anankiray occasion anankiray zany afahantsika miaona afahantsika mifankahita afahantsika miaramira indray dia manasa antsika rehetrarehetra ny fidirana dia tokana ihany 20 000 ariary na 100 000 francs afahanao mahazo ny tapakila atsio aingana dia aingana fandroden'izao ny toerana amin'le numéro izay voalaza eo ambany ao dia afaka alainao ao amin'ny Carré Botel Analakely ny tapakila. Maharitra adiny telo ny fampisehoana ho ataontsika eo daholo le hira rehetrarehetra taloha rehetrarehetra reny miampy ny hira vaovao mazava ho azy dia isy ihany koa ny vahiny saina misy ny safidy ao misy ny sarakolona ao dia iarapy eo zahay dia mahafinaritra eo anelanelan'izay misy ny snack ho antsika rehetrarehetra izay tia mitsakitsaky tia mitsakotsako misy ihany koa ny coin bar ho an'izao tia misotro misy ihany ny photobouffe izany hoe coin afahantsika makasary miaraka amin'ny tovidray izay te hametraka fahatserovana afaka makasary manokana ihany koa anareo fa dia isy ihany koa ny feu de camp miaraka amin'ny grillade sy ny karazany dia ny rivotra madio ny toerana mahafinaritra inona ntsony moa andrasana fa dia manasa antsika rehetrarehetra ho avy manasa antsika rehetra ho tonga. Tonga ny fotoana ny dokavatra isika orinan'izay atatsika mahakasika ny rallye du Boeny eo ihany koa momba ny championnat de Madagascar ny course à moto rehefa avy eo aby. Lamabik, maranitra, tsy mety arafesina, mateza. Bik, isanandro. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Wawa Production et Telma vous présentent Festival Somaro 8e édition ce 25 au 29 août 2021 à Nosibé. Au programme, carnaval dans la ville de Nosibé, soirée VIP avec Wawa, diverses animations sportives, course lacan, football, marathon, morin, élection Miss et Mister Somaro et spectacle avec Raven, Naël, Tina, Tax, Tesso, Zanjamed, Rijad, Jalto, Jorshi, Rootsful, Zangarata, Bastalayan, Mad Max, Ambunj, Big MG, Stéphanie, Oulmaza, Neil Clément, Goulam, Inosbi et Wawa. Et cette année, Summertime à la plage Madirke et showcase coloré avec Diocèse. Sponsor, Envoul et THB. Maman Lisa, c'est l'heure. Maman Lisa, merci Maman Lisa. Resto. Misota na watan Maman Lisa fatenga tsara. Resto. Tangatin tongu maro china mitakaza. Resto. Naezana wezana waliano misakafu. Resto. Maneran Madagascar matukiazi. Resto. Tambula zaza. Resto. Na naola supu. Resto. Na samu tanura. Resto. Ula makafi. Resto. Chifit saranga nyulu na zaza na ulbe. Resto. Ato vifilu mazala imusara loko misi. Resto. Tieko, tieno, uantika. Resto. Batu malaza tenga tsara tia lako. Resto. Vita Malagas. Resto. Maman Koukoua. Fitin-njato ariary. Toujours plus de foot ensemble.
saison. Le meilleur du football européen revient à partir du 8 août sur les chaînes Canal+ Sport. Réabonnez-vous en avance et profitez immédiatement de vos chaînes bonus avec la nouvelle semaine généreuse. Les bouquets Canal+. Pour vos travaux à risque, éliminez le danger. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Respectant les normes de sécurité de la personne et adaptées aux besoins du quotidien. Disponible chez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Feno afaliana ny tontolo andronay mba manararaotra ny fotoana irany dia mitady zavatra miavaka atao sakafo. Izany nahatonga na hisafidy ny spaghetti spécial tsiro hafa mihitsy sady mora karakaraina. Tsy adino koa ny saosy tomaty spécial izay mampiavaka ny nahandronay sady vita amin'ny akora tena natoraly. Ny macaroni spécial aloha tena miavaka raha samy paty. Ianao koa safidio ny spaghetti sy macaroni ary ny saosy tomaty spécial dia ho lafatra ny sakafonao. Spécial hitanao eny amin'ny mpivarotra mahazatra anao. Veneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Toerana isan'ny mamokatra lavanila eto Madagasikara ny faritra Analanjorofo amin'izao tompam-karana lavanila izao dia miverina mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana any anatin'ny distrikany Vavateny. Nambina Ravelo Orso. Rehefa mandro fahalemana ny any amin'ny distrikany Vavateny tatoato, niverina nirongatra indray ny alatra sy ny fanafiana no ny tompam-karana lavanila. Miverina mirongatra vokatra izany ny tsy fandriam-pahalemana indrindra any amin'ny tontolo ambanivohitra. Rehefa tonga ny vokatra dia eo no misy ny tsy fandriam-pahalemana satria misy ny vola dia misy ireo le atao hoe asan-jolahy izay ataoko hoe manimba manafika an'ireo le toerana somary any ambanivohitra. Fa ny asan-dahalo azo lazaina fa hoe tsy mbola misy an'izay aloha ny faritra any Analanjorofo indrindra fa ny faritra Vavateny. Fa ny insécurité mikasika ny lavanila no tena matetika mampanahirana ny mifehy azy. Tsy ny faritra Analanjorofo ihany no ahitana ny faratsy ny vidiny lavanila fa ny faritra rehetra eto Madagasikara. Io moa zany marobe ny antony mahatonga an'io. Misy avy amin'ny ty amin'ny fikarakarana zany ny qualité. Misy ny avy amin'ny mpividy. Misy ny avy amin'ny mpanondrana ary misy ny avy any amin'ny firena ivelana izay mila ny lavanila. Ireo zany no mamaritra ny vidiny lavanila. Ka raha tiana ho tsara ny lavanila amin'ny vidiny, mila voafeny fanjakana zany ireo zavatra rehetra ireo. Miainga avy aty amin'ny fotony, ny fotoam-piotazana sy tokony tara loatra, ny fikarakarana sy tokony isy fanararaotana, ny fanondrana tokony vokatra tsara ny mivoaka, dia mipaka hatrany amin'ny divarotra any amin'ny firena izay tokony mandray ny vokatra. Izay zany tokony feheziny izay olona atao hoe tompona andraikitra izay mikasika ny lavanila io. Ary moa dia efa hitabatabany matetika hoe raha tena ho tsara lavanila satria io mampitra devise be dia be mitsika malagasy. Tsy tokony atao ambanin'ny zavatra zany io. Tokony arovana tahaka ny omby koa ny lavanila. Araka ny nambarany solombavam-bahoaka ny distrikany Vavateny, tokony hisy ny fanaramaso akaiky ity vidiny lavanila ity, indrindra fa eo amin'ny varotra raisam-pirenena. Mila arahamaso akaiky ihany koa ireo mpividy izany any ampotony. Iverenantsika ny makasika ny arina fandrehatra dia apetraka ny vidiny iraisana aoriana ny fanadadiana atao sy ny fakakevitra amin'ireo mpisehatra amin'izay arina fandrehatra izay alana amin'ny fanarotana moa no antony izany gaitao Andriatsilavo. Aray maso miainga ny fotony ny asa fanaovana arina fandrehatra ho fantarina ny fototry ny olana miteraka ny fisondrotana miopapana. Io no baiko no menan'ny teknisianina eo anivon'ny orinasa fanalamanga. Natomboka tamin'ny fijerenan'ny karama ifanaovan'ireo mpitrandraka sy ny mpiasa ny fanadiadiana ary hita fa gony lehibe no ifanarahan'ny mpiasa sy ny mpampiasa amin'ny vidiny mirary. Tsotra n'ilay hamarotan'ilay patron any Antananarivo fa ngeza mihitsy. Azo fantarina ve hoe firy menarirana zay ngeza zay?
eo amin'ny romianarirana sy tapany eo dia ny farangeza zany amin'ny gony a telo mianarirana nefa 7 ny gony ny andraisan'le patron aty aminay fa ny romianarirana sy tapany a dia 507. Rehefa tonga ty Andrenivohitra, afindra amina gony menarirana mahazatra ireo charbon amin'ny gony lehibe, izany hoe miteraka tombom-baritra ho an'ny mpivarotra. Didina ny 203 eo ny menarirana rehefa zaray ny gony bera eo. Ny orinasa fanalamanga kosa ny Tamberimbidy alain'ny orinasa fanalamanga amin'ny fiarabe anankiray izay ny tombanana hitondra 200 gony menarirana eo dia 10 ariary. Noho izany ny vola ny Tamberimbidy izay alain'ny orinasa fanalamanga amin'ny arina ray gony dia 502 ariary. Raha izay hitantsika izay ary zava-misy tety fotony dia tsy tokony ho isy fiakarana amin'ny pampana vidiny arina fandrehatra eny an-tsena raha mikasika ny vokatra arina mivoaka avy eto amin'ny orinasa fanalamanga. Isy ihany koa ny fivoriana eo amin'ny mpitrandraka matianina izay mpiara-miambin'antoka amin'ny fanalamanga ka hanao ny fanadiadiana mikasika ny sondrom-bidy misy ankehitriny. Andrasana manoloan'izany ny fanapahan-kevitra mety ho raisina amahana ny fanelanelanana ataon'ny mpidirika. Ivoaka ny kajikajy marina milaza ny vidin'ny arina ara-dalàna ialana amin'ny sondrom-bidy izay mampitaraina ny mpanjifa tatoato. Efa mihiba aotra faingo 30 ny renirano kopa nanomboka ny Anozato hatreny Ampangabe. Tranga izay efa hita nanomboka ny taona 17 saika atody fasahiranana avokoa ny asa fivelomana mifandray amin'izay renirano kopa izay. Ny momba izay ndray no hitanao anatin'ny fandaharana alaleno rapito ato amin'ny Cool TV raha ny ampany amin'izany. Noho ny fiovan'ny toetry ny andro manerana izao tontolo izao, ny enany rotsakorana hita teto Madagasikara raha ny fanazavana ireo sampandrara misehatra amin'ny fandrefesana ny rotsakorana. Isan'ny firenena marefa amin'izany fiovan'ny toetry ny andro izany Madagasikara. Fotoana iresantsika izao izao tontolo izao dia efa miezaka hiady amin'izany fiovan'ny toetr'andro izany. Raha ny filazan'ireo mpikaroka ao anatin'ilay antsoina hoe GIEC na groupe intergouvernemental des experts sur l'évolution du climat dia mbola somary mampanay no avan'izao tontolo izao raha ohatra isika zanak'olombelona ka tsy miezaka ao anatin'ny fotoana aingana manena ny fandefasana ny entina mangeza hafanana na gaz à effet de serre ary tsy miezaka koa miaro ireny faritra mitroka entina carbone ireny na puits de carbone toy ny ala izany. Ka noho izany zany mbola tena ao anatin'ny fiadina amin'izany fiovan'ny toetr'andro zany itsika ankehitriny na i Madagasikara na zao na ny firenena eraka izao tontolo izao. Mirefy 410 kilometatra ny halavan'ny renirano Ikopo, kavarana roa lehibe no mamatsy ranon'ny renirano, ny fariny tsy azo mpaniry sy ny aviany Matasoa. Ankoatra izay misy sampanana kely maro mamatsy ny renirano mandrapatonga any Farahantsana. Ny tany rehetra mandrotsaka ranonorana ao amin'ny fariny Ikopo dia mirefy 404 kilometatra tora-droa. Na maro aza ny velaran-tany miankina amin'ny rotsakorana ihany. Ny rano ao amin'ny renirano Ikopo tao anatin'ny taona maro efa nisy fienany ny rano ao amin'ny renirano. Antony voalohany ny fienany ny rotsakorana ateraky ny fiovan'ny toetry ny andro. Eo ihany koa ny fienany ny vanim-potoana ny firotsahan'ny rotsakorana. Izany hoe raha toa ka nandritra ny 5 hatramin'ny 9 bolana no nisy ny rotsakorana hatramin'izay hiatany aloha. Amin'izao fotoana efa 3 hatramin'ny 4 bolana sisa no misy rotsakorana rehefa vanim-potoana ny fahavaratra. Manampitrotraka ihany koa ny fanamboarana fotodrafitrasa ao anatin'ny renirano. Ny roa 3 volana lasa dia nahatonga taratasy taty amin'ny Apipa sy tany amin'ny tompon'andraikitry ny Jiramany eo anivon'ny commune Ambomiadana Andramasina. Nangataka ny andina tanteraka ny barrage eo Tsiaspaniry. Ny antony dia manao fotodrafitrasa, manatanteraka fotodrafitrasa tetezana ao anatin'ny renirano io ry zareo any ifotony zany dia mahasaripady an'ilay fanamboarana ao anatin'ny rano dia nangataka izy mba hidio aloha ny hidin-drano any Tsiaspaniry. Biboridana tanteraka ankehitriny ny renirano Ikopa manomboka eo Anozato hatrany Ampangabe. Efa mihiba ny 430 izany raha ny hita amin'ny Mardrefy sahany ny Apipa. Ny fariny Tsiaspaniry no varana ray lehibe mamatsy rano avy aty ambony ny renirano Ikopa izay mandalo eo Anozato.
Ny taona 1976 no vinavinaina hitahiry rano manodidina ny 900 tapitrisa metatra toratelo ny tohadrano io. Ankehitriny manodidina ny 400 tapitrisa metatra toratelo sisa ny ao. Anton'izany ny tsy fahampin'ny rotsakorana ny taona lasa teo. Ronjato isa kosa amin'izao fotoana izao ireo bosy incendie eto Antananarivo renivohitra izay eo ambany fitantanan'ireo sampana-mpamonjy vona. Antokanana tamin'ny fomba ofisialy ny tran'ireo sampana-mpamonjy vona eny manodidina ny Analamahitsy eny Alarana izao. Ampina 50 indray hoy ny ben'ny tanàna n'Antananarivo ny isan'ireo mpamonjy vona raha toa ka efa 200 izy ireo amin'izao. Hatreto miisa 200 ihany koa ireo bouche d'incendie izay manenika n'Antananarivo. Irosona atrano ireo tompon'andraikitra ny fanatsarana ny sampana ahafana mamonjy ireo vahoaka ao anatin'ny lozy. Fa afaka mamonjy aitrano eny amin'ny faritra Analamahitsy ny manodidina ny sampana mpamonjy vona vao notokanana eo Analamahitsy. Ray lehibe ny vita androany anafanganana ny fotoana famonjena voina amin'ny faritra ny boriboritany fahadimy sy ireo komina manodidina. Fa efa ao anatin'ny fifampiresahana sahady izahay amin'ny ametrahana kazerna ny Akatso. Ho fitsonjovana manokana ireo mpianatra ny université sy ireo mponina amin'ny faritra iny. Izany rehetra izany anefa tsy tanteraka raha tsy teo ireo mpiara-mionantoka izay nanohana sy nanampony CUA. Tsy ho voatanisy eto avokoa izy ireo fa amin'ny anaran'ny komina Antananarivo renivohitra dia isaorana eram-po eran-tsaina. Anisan'izany ny orinasa Relotus Immobilier izay isaorako manokana androany. Nikarakara sy nanao betsaka tamin'ny fanorenana ity kazerna vaovao ity. Nambaran'ny ben'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra fa entitra ny commune amin'ny fiarovana ny tombontsoa iombonan'ny vahoaka ary tsy mijery ny tombontsoa an'olon-tokana. Na izany aza mbola maro hoy ny ben'ny tanàna niezaka mbola apetraka anarenana hatrany ny fiainan'ny vahoaka eto Antananarivo. Mitohy telo taona indray ny asa ataon'ny tetikasa fanila ao amin'ny afaritra Vakinankaratra izay fanampiana ireo olona manana fahasembanana mba tsy ho vesatra ny fiarahamonina intsony izy ireo. Kolo TV Antsirabe. Nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy teto Antsirabe renivohitra ny zoma fa 13 ny volana aogositra 2024 lasa teo ny fitohizan'ny asa izay ataony avy ao anivon'ny tetikasa fanilo CBID fanampiana manokana ireo olona manana fahasembanana eto Vakinankaratra amin'ny alalan'ny tetikasa ary commune 12 no misitraka izany. Ito mandritra ny 3 taona indray ny tetikasa ary hiditra bebe kokoa amin'ny fampiatiana sy ny fanamorana amin'ireo sehatra maro eny fotony amin'ny alalan'ny tatsoroka izay atao eny anivon'ireo commune tsirairay avy. Fanamorana eny foto zao ataoko ohatra fotsiny ny fahafahana mametraka le atao hoe plan communal de développement inclusif. Iny zany eny anivon'ny commune iny dia iny zany mivatana kokoa amin'ny resaka eo anivon'ny fanjakana. Fa ny anankiray koa dia miasa mivatana amin'ireo olona manana fahasembanana zany zay eny fotony. Hoe rehefa misy zavatra atao eny anivon'ny fiarahamonina dia tsy ho sahirana zany ireo ekipa mpitantsorika manatanteraka ny asa. Miroso tanteraka any amin'ilay fiantomorana zany zay le hoe fiantomorana CBID zany. Dia izay ny anisan'ny hoe zavatra tena mampiavaka azy kokoa. Tsy tena hoe mifototra tanteraka hoe amin'ilay asa tsony mivatana amin'ilay olona manana fahasembanana izahay fa efa manomboka manapita tsikelikely amin'ireo sehatra isan-karazany na eo amin'ny sehatra fanjakana izany na amin'ny privé zany hoe izao le tantsorika tokony atao rehefa miaraka amin'ny olona manana fahasembanana. Ny CBM no mpamatsy volan'ny tetikasa ary mbola mitohy hatrany izany famatsim-bola izany ho an'ny 3 taona manaraka indray. Ny CBM moa dia tsy mitsahatra manohana hatrany ny tetikasa izay mandeha eto Madagasikara. Isan'izany ny tetikasa CBD Vohitra Vakinankaratra izay iarahana miasa taona maromaro ary mbola nahazo famatsim-bola ny 3 taona izy. Ka izay ny antony androany zany dia fampahafantarana fomba ofisialy au niveaun'ny fivondronana, gouverneur, ny préfet sy ny mpiara-monina antoka eto Vakinankaratra tetikasa io. Misy tetikasa maromaro iarahana eto Vakinankaratra ary nisan'ny faran'izay samatra ny Vakinankaratra satria misy tetikasa 7 iarahan'ny CBM manohana eto Vakinankaratra ary io tetikasa koa dia miara-miasa hatrany amin'ny olona manana fahasembanana. Araka izany dia manana tombo manokana ireo olona manana fahasembanana eto Vakinankaratra amin'ny fisitrahana tetikasa tahaka izao izay ahafahana izy ireo misehatra eo anivon'ny fiarahamonina misy azy ireo.
ho any amin'ny faritra Boeny isika amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena dia ny farana androany Rally Boeny andiany fa 5 izay nitanterahana tany Manjanga nandritry ny 3 andro. Épreuve spéciale efatra nitanterahana tamin'izany laharana voalohany Mika sy Fafa izay nitondra ny Peugeot 208 Gaëtan Andriatsilavo. No tanterahana androany ny dingana fahatelo farany amin'ny Rally du Boeny andian'ny 5 izay natao tao Mahajanga nandritra ny 3 andro. Épreuve spéciale efatra no nitanterahana ary nanodidina ny Antsahanity sy Ampitolova ary ny Must A sy ny Must C. Raha nivokatra ho an'ireo telo voalohany Mika sy Fafa nitondra ny Peugeot 208, faharoa i Freddy sy Mika nitondra ny Subaru Impreza ary fahatelo i Mathieu sy Zanakambila nitondra Subaru ihany koa. Izy ireo hatrany no nanjaka nandritry ny 3 andro nanatanterahana ity Rally du Boeny andian'ny 15 ity. Voalohany indrindra aloha misaotra ny ambony fa tonga somatsara eto amin'ny arrivée finale ary misaotra an'ireo olona rehetrarehetra izay niasa tamin'ny tôbila fa raha tsy teo zareo dia tsy afaka no voaloha mihitsy zay. Dia tamin'ity moa raha ty rally ity dia stratégie-anay ny ataky vao nanomboka hatramin'ny farany ary nety ny stratégie-anay satria izao zay voalohany ary nisy koa ny combat satria nisy fotoana moa tsy mahazo meilleur temps zay fa voan'ny concurrence sasany dia mahafinaritra satria misy ny combat ary manome spectacle amin'ny fijery dia mahafinaritra. Tokony ny olanay resaka embrayage fotsiny ny olanay fa sinon tsy nisy olana fa nety tsara ny tôbila. Ny ara-batana aloha tsy maintsy taizara vatana amin'izay mahavita an'ireny performance reny ary raha ny resaka conduite dia tsy maintsy mikotrana. Raha tsy hiviny, épreuve spéciale misa 9 no nitanterahana tamin'ny andro faharoa tamin'ny Rally du Boeny. Épreuve spéciale fa efatra Antsahanity sy Matsabory 7 kilometatra sy 700. Épreuve spéciale fa 5 Antsahanity Must A mirefy 12 kilometatra. Épreuve spéciale fa 1 Must B circuit Pages 10 kilometatra latsaka kely. Ireo lalana ireo ihany no niverenana nanaovana ny épreuve spéciale fa 7 sy fa 9 ary ny épreuve spéciale fa 5. Zay makasika ny rally fahiditra ny tontolon'ny moto kosa indray isika dia nitanterahana tao Nosy-Belleville ny championnat de Madagascar à course moto izay nentana mpandray anjara 3 saika nentana solitena avokoa ny faritra maro eto Madagasikara diso anjarany koa ireo papy trano Gaëtan Andriatsilavo. Ny zara sokajy telo ny fifanitsanana teto, nisy ny zandriny, ny tanora ary ny zokonjokony. 7 taona ny zandriny indrindra, 12 taona kosa ny zokony indrindra tamin'ireo nandray anjara. Nandritry ny fifaninanana, roa ny naratra, ray no folaka. Azo lazainao tsara sy manaraka ny fenitra ny toerana fanaovana ny course moto eto Nosy-Be. Hoy ny ao anivon'ny fédération malagasy ny motocyclisme ary ny lamina sy nanaja fandaminana ny mpijery. Ny andro nafana, mpilalao koa nafana tsara niaraka tao anatin'izay, l'organisation ny club ny MCNB koa nafinaritra tsara. Iza hoe zao ny fahitanao ny critère eo anivon'ny fédération mikasika terena an'ilay mpandray anjara. Critère tafiditra ao anatin'ny norme ny fédération ny terrain'ny Jabara Nosy-Be. Isan'ny fialamboly tia ny vahoaka eto Nosy-Be ny course moto. Indray maka isan-taona ihany anefa no anatanterahana izany. Koa nangataka ny tokony anatanterahana izany, isaky ny 3 volana ny ponina. Mbola miady mafy ihany koa ny mpikambana no ny toerana manandrara amin'ny fitsarana amin'izao fotoana. Ty zegny problemnay tsy stable zegny investissement-nay eto, le olo mizaha misy course tsisy losy tany karaha zegny dia mampalahelo raha zay satria sport public nataonay eto
dia mamangataka zay amena zay bibibiby zay toerana mamparafirafo zay na dia misy aza économitsika marefo ty zay raha mampafaly zay eto magatahinay tanteraka terrain motonay apetraka ho anay ny vahoaka rehetra raha Madagasikara zay misy. Raha ny ty Ernest no nahazo ny larana voalohany, Marco Preve kosa no teo amin'ny larana faharoa, nandritra ity fifananana teto Nosy-be ity. Nafinaritra, tena nafinaritra, ataony adrenalina, ataony combat kely, nafinaritra be, mety tsara daholo zavatra rehetra. Efa mpanao course anao sasamany tamio? Efa mpanao course ihany ka efa nisy taona nanao course teto, mety tsara daholo zavatra rehetra. Andiany fahadimy amin'ny championnat de Madagascar course moto, ity nitanterahana teto Nosy-be ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia fantatra izao fa ny volana jolay lasa teo ny ambony indrindrany maripana teo amin'izao tontolo izao na teto ambony tany araky ny nambaran'ireo manam-pahaizana ny tombo aotra ray degré celsius izany raha oharina ny maripana ambony indrindra ny taona 12 fanadina. Miazakazaka ary miaratsy hatrany ny fiovaovan'ny toetrandro vokatry ny fahasimbany ny tontolo iainana. Mahery ny 17 degré celsius izany ny volana jolay teo. Maripana izay ambony indrindra ary sambany teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao araky ny navoaka ny Agence nationale océanique et atmosphérique américaine. Isan'ny antony mahatonga io ny fahamaizan'ireo ala amina firenena maro toy ny any Californie. Dixie Fire izay firehetana tandavan'ala amina hektara maro tao anatin'ny iray volana izao. Mampiasa ny fomba rehetra sy ny fitaovana eo am-pelantanana ny sampana mpamonjy vonany an-toerana. Ankoatra ny famonoana ny afo, pakady atao amin'izao fotoana, ny fanapahana ireo hazo mba hanapahana ny fifindran'ny afo. Olana ary mahasarotra ny fifehezana ny afo anefa raha nambarany teo anivon'ny sampana mpamonjy vony ny fifofofon'ny rivotra. Raha tsy mbola voafeny any Californie, henandro zao miaina ao anatin'ny setroka sy ny hafanana ihany koa ny vahoaka ny Algérie. Tandavan'ala amina hektara maro no mirehitra ary tafiakatra raika amin'ny 70 ny olona maty vokatry ity trangan-javatra ity hatreto raha ny tatitra vonjomaika. Ankoatra ireo any Italia vokatry ny fiakaran'izay maripana izay ahina iotsaka ny tendrombohitra lehibe Plampicieux izay voarakotra glasy. Efa maro ny fahasimbana sy ny fitresana amin'ity tendrombohitra ity hitan'ireo manam-pahaizana ary loza tsy hitanonono iseho raha miotsaka ity ranomandry aman-taon'ny maro mandrakotra vohitra izay manana avo 720 metatra ity. Efa nisy ampahany kely ny otsaka andro vitsy-lasa izay nampisahotaka ireo mponina manodidina ny vohitra izay olona amanetsiny. 2 metatra sy 50 ny haben'ilay ranomandry ny otsaka hoy ny sampana manokana mpanara-maso ity tendrombohitra ity saingy goavana ny vokatra izany. Karaha ny ranomandry amin'ny tendrombohitra iray manontolo tsy hita izay ilazana azy ary oatra lavitra noho ny amin'ireo oronan-tsary mihetsika ireny hoy ireo mpandinika. Isan'ny fepetra efa noraisana hatreto ny famerana ny fifamoivoizana sy ny fanesorana ireo olona mipetraka manamorona ny tendrombohitra. Raha te hisoroka ny loza sy ny famoizana aina nefa tanàna maro izay amanarivony hektara ny tokony afindra toerana. Hatreto tsy hita izay ho asiana azy ireo sy ny fefehezana izay mety ho akon'izany amin'ny fiainana andavanandron'olona amantapitrisany. Any ataon'ny fanjakana manara-maso 420 ora amin'ny 420 ny fivoaran'ireo ranomandry ary mandrakotra izany amina fitaovana manokana isoroana ny fiotsahana. Izao zava-misy ankehitriny izao izay ampahany any amin'ny akon'ny fahasimbany tontolo iainana eo amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona raha tsy misy ny fiovam-petsika amampitondran-tena ny tsirairay mipaka amin'ny isaky ny firenena hoy ny Agence nationale océanique et atmosphérique américaine. Dia izay indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity ankasiahana nanaraka izany soavatsara ato ary tompoko.
malagasy presto Maman Cocoa Fitonjato ariary vous a présenté Ny Vavao. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. La vache qui rit nanolotra anao teo Ny Vavao. La vache qui rit parce que c'est meilleur de rire. Ny batterie Large Star kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star vous a présenté Ny Vavao. Décortiqueuse, motoculteur, scie à chaîne, groupe électrogène, motopompe, Batimax, ny kalitao amin'ny vidiny mirary. La 4G Patelma vous a présenté Ny Vavao.